Miondrika hivavaka isika. Ankehitriny Tompo miantso ny fanananao masina izay mba hirotsaka andrakotra an'izao tranonao zao, amangy ny sambatan'olona hameno anay hatrany tapon-doka hatrany paladi, dia aoka horakofa ny fananao masina izay Tompo. Amin'izao fotoana hiatrehanay ny voninahitra ao zao, angatanay ny fanatrehanao mba hanandratana ny anaran'ilay Jehovah Andriamanitra ray, mba hisandratany voninahitra Jesosy Kristy Tompo, irao ny fanahinao Jesosy ihany ho eto aminay. Fantatray koa anefa fa raha voro ny zanak'Andriamanitra, eo koa ny zanaky ny fahaverezana. Ny amilivily saina, amilivily ny fanahinay, tsy hafanay mihaino sy mandre ny tenin'Andriamanitra. Reny nandrahanao anay, nandraisanao ositra avy any aminao Jesosy, hiady hitolona amin'ny fanapahana ny fanaratsy eny amin'ny rivotra, dia ny asan'ny devoly sy ny asan'ny Satana, izay nanomezanao fahefananay hoe efa nomeko fahefana nitsaka menarana somainiko ianareo, ary nomeko anareo ny hery rehetra entinareo mandresy ny hery anana ny fahavalo, koroainy demonia, tsangano maty, diovo ny boka, efa nahazo mamaim-pona ianareo, ko manomeza mamaim-pona. Ko hery sy fahefana avy amin'ny Jesosy Kristy velona avy Nazareta nazonay mandidy mandrava ny asan'ny devoly Satana rehetra, devoly fanangolena, devoly familivilin-dalana sy ny fampianaran-diso rehetra. Didiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta, sy anaketsy anapahefana, tena sy ravana amin'ny anaran'i Jesosy, roana tsipeny amin'ny elo, fatorana amin'ny ran'i Jesosy, dorana amin'ny afo masin'i Jehovah, rehetra ianareo Satana ka ho may ho any afariafo mandraka tsy mananjara tsy manapahefana eto ianareo, any afariafo mandrakizay ny anjara toeranareo, tsisy toerana ho anareo an Jesosy reto, hoeto miaramila anareo sy mifirongonareo rehetra, fa tsisy anjara toeranareo reto an Jesosy reto. Sotra Jesosy, dia andray ny fanahinao masina amin'izay zay Jesosy ihany, hanenika anay ianao, tsisy herikerika intsony ho amin'ny akaviana miakavanana, tsy ho avilivily ny devoly intsony ny sainay sy ny fanahinay, hifantoka amin'ny voninahitra ao izay, ny anaranao Jesosy no angatahako izany, amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, dia ho amintsika ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ilay Jehovah Andriamanitra ray izay namorona ny tany sy ny lanitra, ilay niteny hoe aza manan'Andriamanitra hafa avy izao ihany. Saro-piaro amin'ny voninahiny izy, izany no hanomezantsika voninahitra azy. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, enika ny voninahiny tany rehetra. Dia ho amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Dia ary isika hidera sy hankalaza azy amin'ny salamo, salamo fahavalo amby sivifolo, salamo fahavalo amby sivifolo, ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy, salamo fahavalo amby sivifolo, ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy, noho ny fanateram-bokatra ho an'ny sampana FEFI izay arabana manokana amin'izao androany izao, aizao aiza ny lanitra ianao, dia hidera sika hankalaza sika anatitra ny fiderana eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny antema fahaenina ambin'ny folo. Rehefa hitantsika ny salamo fahavalo amby sivifolo, raisitsika amin'ny andininy fahaefatra, dia iarahantsika rehetra manonona amin'ny anaran'i Jesosy. Miobio an Jehovah ary tany rehetra, velominy iobo ka mihira, mankalaza an Jehovah amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny feo firana,
amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomary mionjoniany Jehovah mpanjaka. Aoka irondrona ny ranomasina zay rehetra ao aminy, izao rehetra izao sy ny ponina eo aminy. Aoka hitetahana isika, aoka mioby amiko ny tendrombohitra. Eo anatrehany Jehovah fa avy hitsara ny tany izy, hitsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana izy, ary ny firenena amin'ny fahitsina. Amen. Isarana, Isarana, Jehovah Tumpuna. Isarana, Isarana, Nyari Amanitra. Vakefitiya Nitumputiana. Panjakati Pamita Fuderana Iyana. FEFI Jehovah situ anaminana eraina hianarana eamanita efalisa manamirana saurana Isarana Andeananare Masaka Befiti Rana Hianara Andiamanita Efalisa Manamirana Isaurana Isarana Andeanana Masaka Befiti Isarana Jehovah Tumpuna Isarana Andeamanita Vakefitiya Nitumputiana Panjakati Pamita Fuderana Iyana. Isarana FEFI Iondrika hivavaka hanome voninahitra ny tompo isika. Voninahitra ny eo anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, lay Jehovah Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, lay rainy Jesosy Kristy zokinay mahalalanay. Andriamanitra ny andohana, Andriamanitra ny anton'izao fotoanandro, anateranay ny vokatra avy any anatin'ny fonay rehetra zao. Isoranay ianao satria velona tra-pamonjeny zay. Nomenao anay zao tombonandro pahavelomana zao. Nomenao rotsakorana zay, hamando ny tany, tsirony lanitra zany satria fadiranova zay, dia nitahinao manokana zao firenenay zao. Mankasitraka anao Jehovah Andriamanitra ray, misaotra anao Jesosy. Andro lehibe ho anay ny andro androany,
Fanateram-bokatra, isaorana ny anaranao, ankalazana ny anaranao, velona trapamonjena tafahoana somatsara eto amin'ity toerana masina ity izay tsy hafa ity ny vavahady. Eto no anivozanay ny fahalalana ara-panahy, eto no hitondranay ny tenanay mba handinika mombanay, hanekenay fifananoto izay. Eto koa no andraisanay famindrapo avy aminao ka hitondranay fitahina indray raha mivoaka n'ity tranonao ity izay. Io mpiderana eto amin'ity toerana ity izay, satria andronao ny andro androany Jesosy hanomezam-boninahitra anao rehefa mifo maraina, jerena ny zavaboary rehetra, miofaofa ny ravina, velotsiky ny voniny mamelatra, tondrany ranonandro ny orana, tsiotsioka ny voromanidina any anala, samy manana ny feony, ny bibidia sy ny biby any anala, samy misotra amin'ny feony avy, izay kosa tompo atonga eto amin'izao toerana izao, manome voninahitra ny mpanjakanay izay, midera ny anaranao masina izay, mankalaza anao izay, araka ny teninao hoe aoka irondrona ny ranomasina. Marina fa tsy mba tahaka ny fomba ny olona ireo miaramila anao any an-danitra any, talakotrokotroka tahaka ny varatra, ony soratra masina rehefa manome voninahitra anao. Tsy mba tahaka ny fanaon'ny olo-masinao any an-danitra any, mirondrona tahaka ny ranomahery, ony soratra masina rehefa mideranao. Tsy mba tahaka ny fomba ny anjelinao izay mekoka andro manalina misaritava, mifamaly amin'ny aleloha sy ny hosana, ony soratra masina tsotsotra tahaka izao. Olombelona malotomolotra sady ato anatin'ny firenena malotomolotra ny tonga manantona anao, ka raha mba mitsangana izay manondrika ny lohanay, faratampony fanajanay ianao zany, ka mba raiso izao fa vokatry ny fona rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny vonina ny tany rehetra. Amen. Petraka ny fiangonana. Mialohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra ny sitrapony izay ho ambarantsika, andehantsika aloha hangataka ny fanamasina amin'ny hira faraiky amin'ny 100 amin'ny boky-kira fiderana fanahy midiny ianao, dia hitsangana indrayntsika mba hiara iandrandra sy hangataka izany fanamasina izany.
dia no sendreny feonao izay ampitanao amin'ny mpanomponao amin'ny alalan'ny toroteny sitrapon'Andriamanitra izay ambara amin'ny vahoaka sy ny ondro izay manatrika eto androany, ho fampahirezana, ho fampibebahana, ho fanomezam-pahasoavana, ho fanitsiana izay diso, fampianarana. Tsy hainay izany Jesosy, satria tsy tompony izay, fitaovana ihany entina manaratra ny voninahitra ao, mampita ny hafatra ao amin'ny alalan'ny toroteny. Koa midiny ianao aoka ianao nametraka ny teny rehetra ao am-bava, ary aoka tsisy voambaro afa-tsy avy aminao, dia hitondra fampahirezana n'izany teninao izany. Ny anaranao Jesosy no angatahako izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Ry havana malala amin'ny tompo, dia ho ampitomboana mandrakariva antsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompo. Miaraba manokana ny sampana FEFI izay mahatratra n'izao andro fanateram-bokatra izao, hitombo mandrakariva ny fahamezam-pahasoavana ary hitombo hery eny am-pandehanana ne anareo amin'ny asa sy fitoriana ny filazantsara izay hanokananareo ny tenanareo ho amin'ny asa fanompoana masina. Amintsika rehetra kosa ny fiadanana ny boky ny Exodosy toko fa 4:40. Exodosy toko fa 4:40. Raisitsika amin'ny 9:9. Exodosy toko fa 4:40, raisitsika amin'ny 9:9. Rehefa hita dia avakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah nanamafy ny fon'ny Farao, mpanjakan'i Egipta, dia nanenjika ny zanak'Israely izy, na dia tamin'ny tanana avo aza no ny voany. Koa nanenjika azy ny Egiptianina, dia ny soavaly rehetra nitarika ny kalesin'ny Farao sy ny soavaly ny fitainginy ary ny miaramilany, ka nahatratra azy ny tompy teo amoron'ny ranomasina, teo anilan'ny mpiahorota tandrifin'ny bala zefona. Ary efa mbiakaiky Farao dia natopo ny zanak'Israely ny masony, ka indreo ny Egiptianina tamin'ny manenjika azy, dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah. Ary kosa izy tamin'i Mosesy. Moa tsy nisy fasana vatany Egipta, no nentina ho faty aty anefitra izay. Nahoana no nanao izany taminay ianao, ka mitondra anay nivoaka avy tany Egipta? Tsy izao va ny teny nolazainay taminao fony tany Egipta hoe, aok'izay fa velao ihany izay hanompon'ny Egiptianina. Fa leonay manompo ny Egiptianina toy izay ho faty any anevitra. Ary io Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo, mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataony ho anareo anio. Fa ny Egiptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady anareo fa ianareo anginy. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, nahoana nitaraina amiko ianao, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, ary aingy ao ny tenao, dia injiro ambony ranomasina ny tananao, ka sarao ny rano dia andeha hamaky afovoan'ny ranomasina, mandihy ny tany maina ny zanak'Israely. Amen. Ray masino ny teninao ny fahamarinana. Ry havana malalo amin'ny tompo, zaraintsika roa ny afatra ny toroteny amin'ny ity maraina ity. Ny ampahany voalohany dia entsika mba hifampahirezana. Ary raha ny tenin'Andriamanitra izay novakina tamintsika teo angamba fa haitsika tsy anjery tsara, haitsika ny tantara, haitsika tsara io tantarany zanak'Israely io. Inona tsony moa mbola ambarany amin'izay ny tantarany zanak'Israely zany, efa hainy ny vahoaka an'Andriamanitra tsara zany tenin'Andriamanitra zany, fa mba manakambara ihany anefa Jesosy na dia efa haitsika izany tenin'Andriamanitra zany. Ny lohahevitra entin'ny sampana FEFI amin'izao androany izao dia ny hoe aiza ho aiza ny lanitra. Raha anontany antsika tokoa moa hoe aiza ho aiza ny lanitra zany sika izao,
raha nymonimono reto zanak'Israely reto raiky tahotra sary tahotra mahitany hoe reo ny Egyptianina manenjika azy, reo ny miaramila fa aorinany. Ny tahotra voalohany tao anatin'ny zanak'Israely dia ny hoe ho faty aty anefitra aty tsika, ho faty tsika, tsisy rano aty, tsisy nininina aty, maninona ny oentina aty anefitra. Nahoana ny tsy nijanona tany Egypta, aloha ihany andevo e. Ohatra ny ty an-tany zanak'Israely hoe rehefa manontany ianao Jehovah hoe aiza ho aiza moa zao no misy anao amin'ny ara-panahy e. Isika izay zanak'Israely androany, aiza ho aiza tsika amin'ny ara-panahy, aiza ho aiza tsika mandroso ihany ve, sa eny etsefatsefaneny, efa mananapa-kevitra ihany ve tamin'ny fiainana hoe hiala ao anatin'ny fanadevozany fiainana zao tontolo zao, efa niala tamin'ny fanao ratsy rehetrarehetra ve hoe mbola hijanona ao anatin'ny fanangolena ataon'ny devoly satana sy ny taingim-boziny amin'ny fahazaran-dratsy rehetra, efa mba niova ve, sa mbola mitsingevangeva, mifloty, sady tsy any an-danitra, ny tsy eto an-tany, mihevaeva satria atao hoe kristianina mpanaradian'i Jesosy mety maro zany satria pakany am-piangonana isan-kalahady, mba milanja baiboly ihany, mba mpanompon'Andriamanitra ihany, atao efa tonga any an-danitra nefa nitoetra any ivelan'ny fiangonana tsy mifanahaka amin'izay narahana taty anatin'ny fampianarana tato anatin'ny soratra masina. Aiza ho aiza ny lanitra, matoa zany metraka zany fanontaniana zany dia misy antony lehibe ao hoe aiza ho aiza ny lanitra tsika, rehefa aiza ho aiza ny lanitra refesina zany, misy mpandrefesana andrefesana tsika hoe aiza ho aiza tokoa ny fanahintsika, efa mba miroso ve tsika e, sa maly tsy niova ihany, firy-taona zay nanarahanao an Jesosy, firy-taona zay nampivavaka anao, firy-taona zay nidiranao am-piangonana, fa inona tamin'ny fiainanao no efa mba niova, inona tamin'ny fitondrantenanao no mba niova, efa mba nandroso ve ianao hoe raha teto androany dia efa mba niazakazaka kely nanaradian'i Jesosy dia efa mba miroso kosa efa mba eto za le bekizitina taloha rehefa nanaradian'i Jesosy, rehefa mba nilona fa nandray ny aim-panahy, efa mba niova kosa sa mbola nijanona amin'izay ihany, raha efa tena bogaka be taloha, pisotro, efa mba niova, efa mba niala tamin'izany efa mba divay sisa ny sotroina. Ilay efa nifoka hatrizay efa mba niova ve, raha nalany ray pake efa mba singa ny ray na telo sisa, kanefa ny fitiavan'i Jesosy sy ny tena takian'i Jesosy dia hoe tena ianao niova, ianao le tena niova. Misy ve mihoatra ny Saoly tamin'ny fanenjehana zany hoe kristianina, tsy fitiavana sy fankalana fanenjehana an Jesosy, tena anti Kristy, misy mihoatra ny Saoly ve, na zanaka na vady na hava na nenjehana vonona, fa rehefa tonga fotoanandro nandroso Paoly, ary rehefa nandroso Paoly tsy nijanona Saoly tsomy ny anarany fa niova Paoly. Zany hoe tsika koa zany rehefa nanomboka niova toko miova hatramin'ny anarana ane, sa ahoana, sa le anarana taloha ihany, le anara-pahotana ihany mbola tehirizina, aleo mitazona an'ity ihany, fa maninona moa no voavaina fa nga tsisy fasana any Egypta, aty ary tsisy rano tsisy ninina, nahoana zay no entina aty ry havana malalo amin'ny tompo, nahoana mitaraina amiko ianao Jehova, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy, lazao mba handroso izy, lazao vahoaka an'Andriamanitra mba mandrosoa miala amin'izay okizay ampy zay sa mbola tsy ampy tsy fantatritsika inge zay andro farany rovina moa le izy, ohatra nieny foana koa zany mbola tanora kely dadarandrenatoandro tany Fotoam-pivavahana nefa eno zany tany amin'ny 4 taona 4 taona hoe ho avy ny farany, fa mbola mandraky tiany androany mbola tsy tonga le farany satria mbola eto tsika rehetrarehetra mifanatry tafa. Fa tataitra indray tsika rehefa mahita ny ady any Israely sy ny Palestina sy ny Liban sy ny any Rosia, ny any Corée,
dia taitaitra indray ho avy indray ty farany ty ka le mpanompon'andriamanitra koatra amin'ny petera taitaitra foana mora taitaitra androany izy taitaitra fa rehefa avy eo miovandray izy mora mierikerika mora matao ohatrany reto zanak'Israely reto rehefa nentina niala tany amin'ny fanadevozana ndao hiala tsy mendrika nareo ny fanadevozana ndao fa rehefa eny an-dalana eny miova ny zanak'Israely eny an-dalana mora mierikerika sika koa ohatra zany mora miovaova kely indraindray mampahery antsika ry havana mety ho sarotra tokoa ny fanaradiana manaradian'i Jesosy tena sarotsarotra be dia be fitsapahana any misy memy tsy maintsy lalovana any be dia be ny fahoriana kanefa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe miareta amin'ny fahoriana tena mba miaritra an'izany ve tsika sa tahaka ny zanak'Israely na dia misy zavatra sarotra ary nefa misy fanavotana ao loloha ao misy famonjena ao loloha ao misy famonjena ao manahoany tsika aiza ho aizany lanitra zao tsika androany efa nyrefesina ve hoe hatramin'izay nanarahanao diany Jesosy zay hatramin'izay nidiranao tao anatin'ny fiangonana ka nanara-diany Jesosy nivavaka ianao mba niova ve sa le omaly tsy niova tahaka ny vola-kakafotra ihany mba efa nandroso ve mba firy midingana vitanao aiza ho aiza ny lanitra ianao ary ny lanitra ny maro-pandrefesana eto zany dia fiainana mandrakizay zany zay fiainana mandrakizay zay tanjontsika zay ho azotsika ve zay tanjon'zay ho tratratsika ve zany tanjony zany sa aiza ho aiza ny lantritsika raha tonga ny farany mety ny farany ianao manokana mety ny farany atsika rehetra fa mba aiza ho aiza ny lanitra ary ianao aiza ny toerana misy atsika matiantoka fotsiny ve zasy ianao ny azakazaka tamin'ny tony fanompony tony sa mba misy vokatra ihany misy vokatra andrasan'ny tompo amiko andrasan'ny tompo aminao androany inona moa ny vokatra andrasan'ny tompo amiko sy aminao io ianao io hoe efa niova efa niala tamin'izay rehetra mety fanao raha nasika be ianao tany aloha androany rehefa nanara-dian'i Jesosy ianao aza masika tsony tadio fa i Paoly Saoly ny anarany taloha ny lany daholo ny toetra ratsy rehetrarehetra rehefa nanara-dia an Jesosy any izany Saoly zany niova izy onenanao ny tomponao izy zay iry zay ry adama se vaovaovao le zatra fa vita mianjakanjaka io vao maika amin'ny tanjaka ry zaka iosy vaovao aza variana miantony eny ambony azo eny foana ianao ry Saoly aza variana manenjika indraindray tsika variana mifanenjika te anaty fiangonana raha ihany na mananina raha ihany na mananina raha ihany ary ianao mba ahoana ianao le mba miteny io zany ianao le mba manenjika ny afo io ianao le mba mitsara ny afo io zay le hoe aza mitsara mba tsy ho tsara aina mampahery atsika satria tsy mora akory izany manara-dian'i Jesosy zany aleo mandroso fefakaiky ny andro farany mety sora-pitso zany mety sora afaka-pitso zany mety mbola haritra eritony fa aza manjeny ny andro lava izaso ianao ry havana malalo amin'ny tompo zany asa fanompony zany nefa mila fahafoizateny zany mila fahafoizateny zany mpanompo fa tsy tompona ary ny lehibe zay ho lehibe aminareo izy zao ka ho mpanompony izy rehetra mila fanetretena mila fandavatena mila fanoloratena zany fanompona an'Andriamanitra zany hoy ny voalaza ao amin'ny Matio filazantsara ny Jesosy Kristy ny soratan'ny Matio toko 7:20 andininy 7:20 idirantsika ao amin'aty ny tapany faharoa ny anaran'i Jesosy dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany lazaiko aminareo marina tokoa
fa sarotra nidiran'ny mpanan-karena ny fanjakan'ny lanitra ary hoy izao aminareo indray ho moramora kokoa nidirany rameva mivody fanjaitra noho ny nidirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary noho nandray izany ny mpianatra dia talanjona indrindra ka nanao hoe iza indray no azo vonjena, ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe tsy hain'ny olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe indro izay efa nahafony zavatra rehetra ka nanaraka anao, koa inona no azonay fa hoy Jesosy taminy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mby amin'ny fanavozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny voninahitry ny zanak'olona ianareo koa izay nanaraka ahy, dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny firenen'ny Israely 12. Ary zay rehetra efa nahafohy trano na rahalahy na anabavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny anarako dia handray zato eny ka handova fiainana mandrakizay. Amen. Hidirantsika amin'ny tapan'ny faharoa ao anatin'izao toriteny izao zay. Ina moa tiana ambara ao anatiny? Misy fahafoizana ao. Ny sampana FEFI moa dia manao ny asa fitoriana ny filazantsara. Rehefa mitory filazantsara ny FEFI rehefa amin'ny eto Taninanandrano sy ny manodidina amin'ny toerana lavitra ambanivohitra rehetrarehetra any raha ifanontanianareo reo mpikambana ao anatin'ny FEFI reo ny reo zany ny carte de Madagascar reo. An'ireo daholo ny elakela bohatra sy ny tanàna ambanivohitra rehetrarehetra raha mbola eto Taninanandrano. Anontanio azy hoe aiza ny ananina fa hitany. Na any amin'ny bedalo zany, na any amin'ny tany milamina, na any amin'ny lalana ratsy zany, na any amin'ny lalana tsara, dia tetezindreo sampana FEFI reo zany rehefa sabotsy sy alahady. Izay ny anjara asa fanompona. Marina FEFI fa tsy atoko-pihira, zany hoe raha feo tena kanto be ny andrasanareo amin'ny FEFI, tsy zay fa ny azo antenaina dia ny amin'ny hoe ny FEFI amin'ny mahasampana azy fifoazana, zanaky ny fifoazana, dia mitoro filazantsara saingy maneho amin'izany amin'ny alalan'ny fampitana, amin'ny alalan'ny hira, ampitana ny hafa, ary tsy hira fotsiny anefa fa mety misy koa ny ataontsika ny amin'ny hoe rehefa mandeha mitoro filazantsara dia mitety trano manao portaporta, fa miroso lavidavitra kokoa zany ny sampana FEFI rehefa andeha, tsy hoe mijanona fotsiny andao nao portaporta dia eo, fa tena miantso ny olona mihitsy, angetaeta anatona an' Jesosy, ary tena tetatety no atao, zany hoe isam-batan'olona mihitsy. Tsy hoe mijanona fotsiny androany zany miresaka dia vita, fa mila arahana koa ny asan'Andriamanitra. Nanahoana ilay mpanompon'Andriamanitra nanaovana asa androany? Nanahoana izy rapitso? Efa mba nandroso ve izy mba aiza ho aizan'ny lanitra misy azy androany? Ny tanjona dia ny hoe nitaona ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Hitaona ny olona ahazo an'izany fiainana mandrakizay zany. Sarotsarotra ny asa, tsy moramora zany fa mila fandavatena. Rehefa mandeha ny sampana FEFI misedra n'izany lalatsarotra zany, tsy hoe vokatra eninareo hoe tsara foana vokatra kory dia hoe tena ohatr'izay koa zany ny lalana rehetrarehetra any, fa misy ady tsy maintsy atrehana any, misy ady mafy tsy maintsy atao any, araka le irantsika teo nefa hoe ataon'i Jesosy mihoatra noho ny mpandresy. Rehefa mandeha ny sampana FEFI mitoro filazantsara izy, mandray anjara izy amin'ny alalan'ny toriteny, sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vatsim-panahy 10 minitra ho an'ny sekoly alahady. Mandray anjara ny FEFI amin'ny fitoriana filazantsara amin'ny alalan'ny hira, i FEFI hira ho anao, FEFI vavaka ho anao, FEFI herisiaina avao ampitombo ny finoanao. Ka asa ho antsika eto amin'ny Fiangonana FPVM mba efa nyroso ve tsika tao anatin'izany, rehefa mba mandre ny hira sy ny vavaka sandratry ny FEFI, mba nisy aina avao ve ara-panahy azonao, sady mitovy amin'ny isan'andro ihany, ary tsy mijanona amin'izay koa ny FEFI. Ny FEFI tsy mba nanangana fiangonana hoe ty misy fiangonana iray lehibe dia atsanga ny FEFI, fa ny FEFI kosa rehefa mandeha dia miezaka manao izay azony atao izy. Zany hoe rehefa
tena fampiresaka ambarany tenin'Andriamanitra dia matsiaro ny fefa torotoro fa na mila fanampiana ny mpitandrina mila fanampiana ny fiangonana dia manao izay azony atao ny fefy isaky ny alahady. Ny fitanasanana izany eto moa ry havana dia fijoroana vavolombelona anie izany hoe mety mahazo hatrany amin'ny 2 tapitrisa ka hatrany amin'ny 9 tapitrisa ny fiangonana isaky ny alahady. Tsy moro zany a, fa mila fandavan-tena sy fahafoizan-tena zany a. Isaorana an'ireo mpikambana rehetrarehetra eo mafoy an'izany satria avy amin'ireo ihany no anangonana n'izany rehetrarehetra zany ho an'ny fiangonana. Ao ny fiangonana efa mitsangana vokatra izay asa nataon'ny fefy izay, nanangana fototra, nanangana alitara, nanangana tafo. Tsy ny fefy no niditra mivantana fa nanohana ho an'ireny fiangonana ireny izy. Marobe ny fiangonana izay nahazo an'izany fanoloran-tena avy amin'ny fefy izany. Ao koa ny fanatanterahana ny asa fanoloran-tena izay atao isaky ny isa-taona amin'ny tafika masina lehibe izay ataon'ny fefy eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 20 andro. Ilozana ny tokantrano, ilozana ny asa. Tsy azo kitikitihana mihitsy io volana aogositra io, fa tsy maintsy atokana ho an'i Jesosy io, hanompoana azy io, hanomezam-boninahitra azy io, hitoriana ny filazantsarany io. Mila vola ihany koa zany a, mila fitaovana zany a, mila fahafoizan-teny zany a. Hoentina daholo izay rehetrarehetra ao an-trano ao, hoentina hanompoana an'Andriamanitra. Tanteraka ilay teny hoe izay rehetra efa nafoy trano na rahalahy na anabavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny anarako dia manana fanantenana ny sampana fefandray 100 andova fiainana mandrakizay. Any am-pandehanana any nefa ry havana sarotrarotra raha ny tafika masina farany izay naleha teo zao tany amin'ny tapany andrefana miainga teo tsara maraina, nandala ny Marovoay, Andrano Fasika, Mahajanga, hatrany Namaki. Be dia be ny lalana naleha, sarotsarotra zany lalana zany, mafy be zany lalana zany. Ary raha ny miampita ranomasina fotsiny mohatra mandeha makany Katsepiny, mafimafy ny zavatra ny ainana. Rehefa nandeha ohatra ny nandeha ihany tamin'ny voalohany dia nisosa. Rehefa namakivaky ny lalatsarotra amin'izay mandritsy ny alina manontolo, andro manontolo, amin'ny lalana vovoka be sy ratsy be. Misy ny sakatsakana atao indraindray mitsanga ny anatin'izany. Mila vavaka. Isaorana anareo fiangonana mivavaka ho an'ireo tongotra ireo satria ny fefy anisan'ny tongotry ny fiangonana. Irahan'ny fiangonana hitoro filazantsara. Toananareo tamin'ny vola rehefa tonga any aminareo mba mivarotra bie, rehefa tonga any aminareo mba hoe ndao mba hamonjy ny fiaraha-misakafo ny fefy. Misy fotoam-bokatry ny fefy tahaka an'izao ndao mba hifanotrina amin'ny fefy, mba ho fanohanana azy satria tsy moramora ne, tsy mitsangatsangana ane ny fefy rehefa mandeha, fa tena asa mafy ny atrehana any. Misy fotoana tamin'izay lalana le rehetra zay ao anatin'ny 2 andro tsisy fotoana sady andrahokanina ny tsisy atoriana. Miaritra n'izany, tsy maintsy aretana zany. Ary nisy fotoana aza tany aloha be tany tamin'iny lalana makany amin'ny lalam-pirenena fahenina iny, sarotra ny lalana tamin'izany. Ary tena ao anatin'ny atelonana efarana nanaovana ny lalana miainga eo Mbondromamy mandra-pahatonga any Ambanja. Sady tsy mihinan-kanina satria io renirano io aza fasika fa ritra, tsisy rano tsony, na ny andrahoan-kanina tsisy tsony. Miaritra nefa rano midaboka eny rehetrarehetra eny. Rehefa mifo maraina mivadika hitainombo daholo ny atoriana ato ambany ato. Mafy zany. Any anaty fotaka mandrevo. Ary ny tany Namaki farany teo
ratsy ny lalana, mafy be, mafy be. Fa saingy nafinaritra dia ny hoe miasa Jesosy tsy maintsy tonga ny hatrany amin'ny farany ny asa, tsy maintsy vita ny asa, na misy sakana na misy inona na misy inona, tsy maintsy vita ny asa. Ary rehefa nandeha tokoa be dia be amin'ny olona ny variana, satria koa moa tsika fiangonana tandremo fiangonana rehefa manao zavatra manao kitotoa, satria ny tenin'Andriamanitra aza milaza hoe ho voaozana izay manao kitotoa ny asan'Andriamanitra. Fa mba miezaka ihany koa ny FEFI mampiasa an'izay rehetra eo ampelantanany mba entina hanatsarana ny fitoriana, fa misy vokany izany. Tafaresaka tamina silamo, olona tsy mivavaka, olona kristianina fa efa niala dia efa mivadika témoin de Jéhovah, tafaresaka olona telo ny tafaresaka tamiko. Tsy mbola nahita ohatr'izao izay, na artiste zao tontolo zao aza mbola tsy nahita ohatr'izao. Ary hatramin'izay tenenina aminay foana hoe zao zany Jesosy zany, hoe zao zany Andriamanitra zao hoe. Fa ity zavatra hitanay ity dia zavatra hita maso mihitsy, satria mahita ny olona hoe misy horonan-tsary kely eo, misy tena hay tena ohatr'izao kay ny fiafaran'ny olona, ohatr'izao kay ny olona atao hoe mivavaka, ohatr'izao kay ny atao hoe olona tsy mivavaka, zao kay ny atao hoe elo, zao tena nasehonareo amin'ny hita maso mihitsy ozy izany. Zavatra hitranga ao ina ny fiainan'ny zanak'olombelona izany. Rahatrizay misy fitoriana filazantsara teo izy izy. Zay tsy mba piditra am-piangonana izany tsony, tsy mandeha tsony zay. Fa rehefa nahita nareo zay anaraka an' Jesosy zay hivavaka zay raha ohatr'izao kosa ny fitoriana filazantsara, alohanay manompo an'Andriamanitra. Zany ny vokatra nentina. Milaza amintsika zany fa afo zany manompo an'Andriamanitra zany. Ary firahantsika hitory filazantsara. Be dia be ny ady hevitra apetraky ny olona, fanontaniana apetraky ny olona. Ay ry havana, kay reny na reny tantara kely atao reny, na reny hira, na reny le fijoroana vavolombelona, na ireny fanaovana tetatety, izany hoe tena mihaona mifampidinidiniky amin'ny olona reny, tena misy antony maharesy lahatra mataona ny olona hanompo an'Andriamanitra. Tsy ny olon-tsotra ihany, fa hatramin'ny mpitondra fanjakana. Betsaka ny nandalo, hafa ny fomba fanomponareo, hafa mihitsy ny fomba fitorianareo amin'ny filazantsara. Zany mba mandresy lahatra zany, ary tena mahatonga ny olona io mba mandalova matetika. Zao re foana ve nareo, rovinandray nareo ny andalo ety aminay. Hoy izay hoe izay mety mandalo fa Jesosy eto aminareo, misy sampana hafa koa mbola andalo ety aminareo amin'ny fotoana rehetrarehetra, fa aza miova. Mareta foana amin'ny fivavahana, mareta amin'ny finoana, fa io mitondran'Andriamanitra antsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Aiza ho aiza ny lanitra. Raha jerena ry havana, aiza ho aiza ny lanitra no misy atsika, aiza ho aiza ny lanitra no misy anao. Fa ny FEFI rehefa nandeha nihita ny ranomasina ipitany Katsepy, rehefa niverina tobo teo Katsepy teo, ny cyclone zay, asa rainareo le cyclone nitranga tamin'izay, tamin'ny volana misy cyclone, tsy mahazo ampiasaina ny ranomasina mandritra ny 2 andro, nefa manana programma ny FEFI. Teo zay la tena very-hevitra, atao ahoana ty, atao ahoana ty. Natsona daholo zay rehetrarehetra azo atsona, tsy nivany olana. Tsy mahazo ampiasaina ozy izy ny APMA fa ny rano mandritra ny 2 andro. Tsisy mahazo, tsisy io ranomasina io samboaravoara be, menamena be, tsy azo ale mihitsy. Ndao hivavaka. Nisy vitsivitsy zay niara-mivavaka hoe Jesosy. Enao nena nampijanona ny tafiotra, hainao nge nampitony ny rivotra sy ny ranomasina, zay fantatrao fa manana programma, miandro ny fiangonana ry, miandro ny fiangonana ry. Manao fotoana aminao reny Jesosy, mba miangavy anao zay. Mba inona mba azonay atao Jesosy? Mba inona ny azonao atao aminay Jesosy? Ndao mba hiaraka tsika. Ry havana malala ao amin'ny tompo,
tao anatin'izany niverina ny antso izay afaka orairay iny sambo mitondra anay namakivaky ny ranomasina akanay satria ny valo vavaka fa na dia tsy mahazo mandeha ny rehetrarehetra ataoko samy hafa ny manompo sy ny tsy manompo an'Andriamanitra dia ny marina sy ny meloka. Asa raha hitanareo amin'ny sary eo angambozany fa ranomasina ny samboara voara be io fa tony io ranomasina io hitanareo amin'ny sary io. Rehefa andeha ny fefy dia nitony ny ranomasina tsy nisy lakana na sambo afaka nandeha teny afa-tsy io sambo nandehana ny fefy io ihany. Zany milaza fa lehibe ny Andriamanitra ivavahantsika, lehibe io Andriamanitra io. Ry havana, tsy vita mora nefa zany, tsy vita zao, tsy vita tsetsetra zany fa matotongany reo mba samy mitondra izay teny tanany koa reo ary na nisy fampitana amin'izany amin'ny alalan'ny teknôlôjia mba ho hitany rehetrarehetra fitoriana filazantsara. Maneho zavatra tsara hitan'ny olona fa tsy kitoto satria asa-piangonana dia hoe ataotao fotsiny amin'izao sy bafila fotsiny rangahy eo dia sy hohaniny eo dia vitan'izany tsy zany fitoriana filazantsara. Fa anehoana ny voninahitr'Andriamanitra hoe misy Andriamanitra miasa atao anatin'izao fefy izao. Ka ny fitaovana rehetra izay ampiasaina anisany manitona ny olona voalohany iny. Reo ny manitona ny olona voalohany ho tonga aloha. Rehefa avy eo ambara aminy amin'izay ny fitoriana ny filazantsara, toriana amin'izay Jesosy toriana amin'ny fitiavan'Andriamanitra azy resy lahatra ny olona. Be dia be ny manolo tena. Eo ny eo dia misy ny hoe izay mba atao batisa. Zay hianatra katekômena, zay dia aiza ny fiangonana misy anareo. Misy fotoana moa ny fiangonantsika tany Namakitsy dia efa nisy toerana ihany tao fa somary ravarava kely ilay fiangonantsika tao Namakitsy tao mila ny tanantsika izany ary izay ny ilana fanohanana. Ny fefy moa efa nanao izay azony natao tamin'ny fanampiana ny fiangonana asa nanatratra tany amin'ny 7 tapitrisa tanohaniny vita ny fefy na 9 tapitrisa tao amin'izany fiangonana izany mba entina anatanterahana ny asan'Andriamanitra ananganana n'izany fiangonana izany mba hijoro indray satria nanontany ny olona hoe aiza izany ny fiangonana lehanay misy fiangonana ty fa ohatran'ilay lehanareo izany ohatra mba mety aminay raha ohatran'izao fomba fitoriana reo filazantsara zao zay matetika takin'ny olona fa zao nareo tonga ty aminay ianareo izy izy manampy anay zay andeha aiza ny misy anareo ka mila joro zany fiangonana izany ry havana. Dikan'izay ambara izay ry havana ny fefy matoa mandeha misy fampiasam-bola koa atao ao. Saorana anareo amin'ny fanampiana sy ny fandavan-tena ataonareo rehefa tonga izay. Tonga koa izao ny herinandrom-bokatra, nisy ny asa izay natao, ny aktivité izay niarahana ny asa taminareo. Isaorana anareo be dia be, angatahako ny fefy ho fisaorana azy ireo, andao ny fefy rehetra mba hitehaka ho andreo vahoaka an'Andriamanitra. Misaotra tompoko misaotra tompoko misaotra tompoko. Tsy narianareo izay, nitohananareo izay. Androany mbola mananteny izay fa mbola misy fanomanana lehibe. Mihoatra lavitra n'izay nataonareo hatramin'izay ny hanohananareo satria mbola misy tetikasa marobe izay ho ataon'ny fefy. Rehefa tsy afaka ny fiangonana dia maniraka n'ireo tongotr'ireo ndana mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra rehetra dia mba toano izy na arabola aza, toano arabola ny fefy fa andeha izay hanao ny asa. Vitsy zao dia andeha indray ny fefy zao manomboka amin'ny alahady, mbola hikarakara indray ny amin'ny hoe krismasy satria efa tombotra ihany koa ny noely, mbola andeha koa amin'ny taona ho avy hanao ny asa rehetrarehetra hitoriana filazantsara. Izy koa nitafika masy androany raha mba misy azonao atao hanohanana ny fefy, ninonina ataonao dia atao fotoany ny an'ny tompo izany fa tsy ho an'ny olombelona. Tohan'ny fefy arabola. Misy fanatitra atao rehefa avy eo atokana ho an'ny fefy amin'izao fanateram-bokatra zao. Ny tena zava-dehibe indrindra ry havana ny atao hoe fanateram-bokatra moa dia misy antsoina hoe fitaopijinjana. Amin'ny fitaopijinjana dia tonga ny olona rehetrarehetra manatitra ny satabokatra ny andapa ary misy koa ny vokatra angony ny mpanjaka mba hoentina hiatrehana ny mosary. Tahaka izany koa tsika aty amin'ny fiangonana. Tonitaony zao ho an'ny fiangonana, fanateram-bokatra ho an'ny fefy. Ny fonao aloha atolotra voalohany indrindra. Io fonao io, ilay toritoso mangorakoraka io. Tsy ataon'i Jehovah tsinitsinina io. Io fonao io atolotra. Ataovy amin'ny fitiavana.
rehefa avy eo ataovy koa zay azony tananao atao fa na ny fefy reo any hoe manao zay azony atao androany izy mba mantantany amintsika mba raha misy azonao atao hoe ataovy fa raha misy mahafohitrano na rahalahy na nabavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny anarako dia andray zato eny ka andova fiainana mandrakizay. Ilazao ny olona mba handroso izy. Aiza ho aizany lanitra ianao androany. Mihoatra noho ny teo aloha ve fa ho Jesosy hoe raha tsy mihoatra noho ny fariseo sy ny mpanorandalàna ianareo. Tokony mihoatra an'izany sika. Nanambarako amaranako azy araka ny Jaona 1:20 andininy 5. Jaona 1:20 andininy 5. Andininy 5 azafady amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanak'i Jaona, moa ny fitiavanao avy mihoatra noho ny fitiavany reto. Hoy izy taminy, eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho, dia hoy izy taminy, fahano ny ondrikeliko. Izany mba afatra pitain'ny tompo amiko izay aminao. Mihoatra noho ina ny fitiavanao an Jesosy any. Fahano ny ondrin'Andriamanitra. Misy ondry be dehibe any, ilana mpiandry ondry, ilana fitoriana ny filazantsara. Tohano ny fefy, tohano izy fa ireo no andeha hanangona ny ondry ho ao anatin'ny vala. Dia ho an'Andriamanitra irereny ny voninahitra. Amen. Tsangana isika ataontsika nira hoe olombelona ao tompo. Ciao, nyanununa nyanarana. Nuna wanu, kifuna utuku imepata wachamisa. Koritu kumefiti atamta. Dia ritodika any amin'i Jesosy sika. Itsika zanak'Israely. Lay mpimonomonona, fatra-pahametsina, andao iaika eo anatrehan'i Jesosy. Ny fahotana, ny amin'ny fimonomonomana, ifony eo anatrehan'i Jesosy zany, ary mibeba. Jesosy eo. Todika any aminao zay. Matsiaro zay neretanao fahoriana mafy indrindra noho ny fahotana vitanay zanak'olombelona. Tsy mba mahay makatoa ny hafatra avy any aminao, nentin'ny mpanomponao, mpamingavinga,
fiteny ratsy, mpimonomonina, indraindray ny mpitarika malahelo, nitomany taraina aminao Jehovah Mosesy. Mila horeraka sy kivy fa ny zanak'Israely miora-miova. Nefa rany azy rehefa tsy hitany Mosesy nanao saronombalano ny ekofa natao Andriamanitra. Tsy mba mahatoky sady tsy mino fa misy famonjena ao aloha ramandroso. Ny eva tany an-tany efitra tany zanak'Israely. Iverina tsy mazaka ny fanandevozana ataon'ny Ekiptianina. Androso toa misedra fahoriana sy fanenjehana mafy. Ny tsy fantatray mantsy Jesosy teny hoe mbola misy aneo aloha ao na dia eo aza ny ranomasina mena hoe tapitala-kale, fa amin'iny nisehon'ny voninahitra ao, amin'iny nisehonao fa misy ary velona ny Andriamanitra ivavahana, fa na ny ranomasina azy hainao nampisaraka azy ho tonga tany maina. Io olam-piainanay io aretinay io zavatra mandalo sy fahoriana eo amin'ny fiainanay io, mampitanondrika anay ireny, mahatonga anay mametsiny anao ireny, mampimonomonina anay ireny, ary indraindray aza lasa mivoaka ny trano fiangonana mihitsy izay hoe tsy te hivavaka intsony, leo ny toriteny, satria tsy androany dia androany indraindray ny valim-bavaka Jesosy, tahaka an'izany koa ny zanak'Israely. Nahatonga azy ny monomonina ka nanompo Andriamanitra hafa. Izay maha olombelona anay Jesosy. Olombelona tokoa izay. Tsy mendrika na ny antso ny anaranao azy. Tsy mendrika ny nanonona ny anaranao azy. Fefa nanota teo anatrihan'ny lanitra sy ny tany. Nitady Andriamanitra hafa. Nitety fiangonana maro, satria ny finoana ny tsy hanananay Jesosy dia ianao nomenay tsiny. Miaika izay eto anatrihanao ho an'izao fiangonana izao fa nanota